Jesús andou e fanac e fanrai tanana a minha nara Jesús andou e fanac e fanrai tanana yara e Vavaka Mahery Tiri Vavaka Mahery yara e Vavaka Mahery manda isuga tilanita Fatima Zilta Fit Rezana Nandanitana Faanguna Nisik Ampunyang Panay Aminirana Faanguna Nisik Ampunyang Panay Aminirana Pinau io lanzanya kata nanyarukin fafatisanaza tiasa kanan fagagan ni aizin pitu numa pilas fe fama na kak fazavan ni aizin pitu numa pilas fe fama na kak fazavan Halleluja, faly miaravatsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany dia andro vaovao fotoana vaovao tombosoa vaovao no men'Andriamanitra antsika mba afasika mifandray aminazy ka fisaorana lehibe no atolotsika sady an'Andriamanitra eto amin'ity fandohana ny fotoana ity. Faharoa manahaka izany tia hankasitraka manokana ny mpanompon'Andriamanitra ny vadiny tenako izay mbola tsy mitsahatra mamesehatra antsika tsara avy hivelatra amin'ny asa fanompona raha anatin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra. Androany tonga soa manokana ianao Tahiana
amin'andriamanitra ne ianao izay naka fotoana nanokana fotoana iarahana amin'andriamanitra androany zay fatra-pitady azy moa dia ahitana azy azy mangetaheta moa dia ho fahanany ka androany inoko fa tena ampofeny fitiavana ampofeny fankasana ampofeny taheta no atongavanao eto fanasian'andriamanitra ary tsy ala maina eto ianao manasanao aty amin'ny voalohany ary mbola tsy vita zarazarao ty fitombavaka ity azadiny fa maro ny olona mety any ivelany any mety miandrandra teny fatratra avy amin'andriamanitra mety amin'ny alalanao ny kasihan'andriamanitra ny fony ka azadiny manao anti-partage ity aza mety adinany koa ireo fanakavianao ireo namana olo-patatra zoky izy zandry aoka tsy ho ty teny ianao enao rery any ny vovonjy fa aoka vovonjy ny ankohonanao rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fampiasan'andriamanitra anao azadiny koa manao commentaire ambany ao ny amin'ny zavatra mety mahakasika anao any amin'ny zavatra mety fatatrao ny amin'ny zavatra mety teny enao androany zay nampahirizan'andriamanitra anao faly zay anaraka ny commentaire anao amin'ity voalohany fotoana ity moa dia manao fampidirana ny anjarako eto ary rahavavy Joséasy na ela nitarika ny fotoana manaraka ka mialohany zavatra anampidirana ity fotoana ity dia andaova kitsika ny ten'andriamanitra anatin'ny salamo faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo salamo faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe itory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no iderako anao. Amen. Efa nataontsika ilay voalohany teo hoe itory ny anaran'Andriamanitra amin'ny rahalahintsika amin'ny alalan'ny partage ary amin'ny alalan'ny fizarantsika ny ten'Andriamanitra amin'izy ireo ary andaontsika idera ny anaran'Andriamanitra androany. Tsara loatra izy mahaifa ny zavatra rehetra izy manao ny zavatra tsy takatry ny saina izy manatanteraka fahagagana zay lehibe indrindra izy tsy tapadalakale zany Andriamanitsika ka andao idera ny anarany eto amin'ny ty fotoana eto amin'ty toerana iraisan'ny tany sy ny lanitra ity asandrato ny feonao dia asandrato ny Andriamanitsika. Ray mbola mankasitraka anao zay satria tsara ianao mpanao tsara ianao tompo be fitiavana ianao be famindrapo ianao ka isaorany anao ny amin'ny fahafahana nomenao anay mbola fahany manantona sy fiandriananao androany mbola fahany miray aminao androany matsiaro sambatra izay matsiaro ihany koa zay hoe tena manana anao satria malgré ny zavatra rehetra mety vitanay malgré ny zavatra mety nieritreretinay malgré ny zavatra mety niteneninay dia tena teo foana ianao nanangana anay tsy namelanay irery ianao ary tsy namelana eo very ianao fa nitaritinao eto amin'ny fahatsaranao hatrany mankasitraka ny amin'ny zavafitiavanao anay zany ary mankasitraka anao ny amin'ny ny zavatra rehetra izay ataonao mihitsy ny amin'ny fiainanay androany dia tena mifona etanatrianao zay satria ny fahalemenay ny otanay ny fahaditranay ny hevitra misaraka anay aminao tia hitanao zay androany dada tia atsapa ny fahatsaranao zay tia atsapa ny présence anao zay androany ka manasa anao zay ary ny manda ny mety fahotana rehetrarehetra ary dada ny mety manda ny fandaingana rehetrarehetra ok anao no anafaka anay androany mifona izay satria tsy mendrika mifona izay satria kely saina mifona izay satria mafilo mifona izay satria tsy manatanteraka ny teninao mifona izay satria tsy mankatoa anao mifona izay no ny amin'ny zavatra maro sy maro izay nataonay natany amin'ny maiza natany amin'ny mazava izay mety hitanizaniza izay mety hitanao ihany koa izay mety tsy mifanaraka amin'ny saponao izay mety tsy mety amin'ny makristiana izay mety maka contraire na maka arabakteny ny teninao mifona aminao zay dada androany amin'ny fonay tanteraka no anatonany anao mamelanay anao manadiova anao anay aoka le raha sarobidinao zay nalatsaka atao kalvariny korina atao anatinay ka anasa ny otana rehetrarehetra tsy famendrihana rehetrarehetra hiala amin'izao fotoan'izao inoko dada satria zay na fanetretena nanatona anao dia ho raisinao ho fahotanay arenao any amin'ny rahamasina lalany ka adinonao totala dia mankasitraka ny amin'izany famindra zany ary amin'izao fotoana izao dia manasa ny fanahy masinao ihany koa zay tsy mahefa ninino zay fa ny fanahinao no mitarika fanahinao no mamelombelona fanahinao no manoro fanahinao no mananatra fanahinao no mikonsole anay ka androany miantso fanahy masinao zay hiasa manokana amin'ny fiainana tsara iaby zay mety reratreraka dia votosoery androany zay mety averivery dia aza vao ny sainy amin'ity androany ity zay mety
tsy mahatagary de aoka ianao anokatra masompanana anokatra ny fony anokatra ny momba azatrarehetra mba hahafahany andray ny teninao tata mba ho tany lonaka ny fony mba hahafahany tena hoe antanteraka an'izany teninao rehetrarehetra zany amin'ny fiainany ka de izy fiaonana lehibe izy fanomanana lehibe miaraka aminao de mankasitraka anao ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany tonona ihany koa fa ninona mety asafavalona amin'izao fotoana izao na ara-tsaina na ara-po na ara-panahy na ara-batana na eny amin'ny rivotra eny de panay ravanay tsy ambina tsy anapahifana rava aminaran'i Jesosy Kristy ary mihitsy fa ianao no manjaka eto de isy ny voninahitra ao isy ny fahafahana isy ny fanasitranana isy ny fanandratana isy ny fiaonana lehibe eto amin'ity andro ity de mankasitraka anao zay dada alleluia amen.
amena tena tsara ny tombontsika ary mendrika anao dia raina trany izy sotsika anatiny fotoana manaraka dia manasa anao zay avavy Josea. Halleluja. Tafiditra ao anatin'izao fampaherezana zao indray zao sy ianao amin'izao fotoana zao dia tsika ianao mbola tafiditra trany ao anatin'izany fianonana ten'Andriamanitra zany tsika ianao mbola ngitahita trany ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary minao anatin'izao fotoam-bavaka zao dia tena hoe misy fikasihan'Andriamanitra mahery vaika eo amin'ny fiainanao misy anjara voatendrinao amin'ity andro an'ity araka ny lohahevitra izay noentiko moa tamin'ity andro an'ity hoe azo ny anjara voatendry ianao dia izany no entiko amin'izao fotoana izao mbola ampaherezana hatrany an-trano hoe tsika tsirairay avy dia nomen'Andriamanitra ny anjara voatendritsika dia mialohan'izay dia vavaka aloha mba ahafahan'ny tompo hiasa amiko ahafahan'ny tompo hiasa aminao andray zany révélation avy amin'Andriamanitra izany dia angatao fanamasin'Andriamanitra tena hoe anokatra amin'ny masom-panahinao ahafahanao mandray an'izany teniny zany amin'ity andro an'ity. Izay eo mankasitraka anao indray amin'izao fotoana izao mbola mijery anao izay mankalaza anao manandratra anao tompo mahalala hoe tena tsy hainay tsy hankalaza anao ny amin'ny fahatsaranao indrindra ny amin'izao fotoana izao izay ahafahanay tompo mbola mandray sy miheno ny teninao indray amin'ny alalan'izao fampaherezana izao tompo aoka ny fanamasinao ampiasanay indray ampiasa amin'ny olona ihany koa amin'izao fotoana izao mba ahafahanay tompo mifandray aminao indrindra fa matena hoe tsy voana amin'ny alalan'ny teninao zahay eto ary indrindra ihany koa tompo mba handray hatrany izay rehetra omenao anay dia mankasitraka tompo dia raha sy niaza dia ho anao mandrakizay voninahitra dia asandatray ao anao irery any. Alleluja, amen. Amaky ten'Andriamanitra ary zao sy ianao amin'ny Jeremia toko voalohany 5 hatramin'ny 9 rehefa hitatsika dia ndaovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo ny efa fantatro ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao masiniko sy nitendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Amen. Ary kosa aho indro Jehova tompo indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza fa hoy Jehova tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fandeha amin'izay rehetra andrako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao aza matahotra azy ianao fa momba anao amonjy ianao aho ho Jehova. Amen. Zany ten'Andriamanitra amin'ity andro an'ity zany hoe Andriamanitra dia tena tsara loatra izy ary indrindra hoe efa fantatr'Andriamanitra ny momba anao na mbola tsy niforona tao an-kibo azy ianao araka ny teniny teo hoe mbola zany hoe mbola tsy ara ary ianao dia efa fantatr'Andriamanitra ny ho avinao dia tena tiako hisariana ny sainao amin'ity andro an'ity hoe Andriamanitra dia mahagaga izy tena sarobidy aminao Andriamanitra ary ianao koa tena hoe sarobidy amin'Andriamanitra tena tsapako mihitsy ny hoe amin'izao fotoana izao hoe ianao mety hoe mbola sahirakirana amin'ny adi-piainana sahirakirana amin'ny raha-panahinao hoe ahoana ny fomba atao mba azahoana zany hoe fitahiana azahoana zany fiadanana ao amin'Andriamanitra zany dia amin'ity andro an'ity tena Andriamanitra mihitsy no milaza hoe ianao dia manana anjara voatendry ianao dia olona ho mpaminany ange ianao ianao ny mpanapaka ny Israely. Amen. Ianao zany olona tena tian'Andriamanitra ho avana izany ianao dia tena hoe manana anjara voatendry lehibe eo amin'Andriamanitra ka tiako ianao androany tena hoe hifantoka tsara ao anatin'izao fampaherezana izao fa Andriamanitra dia tena hoe manana planina tsara ao amin'ny fiainanao dia tiako fantatrao ihany koa amin'izao fotoana izao hoe tamin'ny fotoana ianao ny tany an-kibo dia fa olona miavaka ianao tena aoko tsapanao mihitsy izany hoe za zany tamin'izaho mbola tany an-kibo mbola tsy miforonon'Andriamanitra koa mbola ianao moa zany miforonon'Andriamanitra fa hoe mbola tsy miforonony dada sy neny na ohatra izany na hoe mbola tsy ary akory azy ianao dia fa
manana planina miavaka amin'ny fiainana ianao io nge mety ianao io le olona ho atsoin'Andriamanitra hitantana amin'ny firenena anapaka amin'ny firenena ianao io nge le mpaminan'Andriamanitra ianao io nge le olona tena hoe amin'ny alalanao dia voavonjy daholo indrindra fa reo olona izay tena tsy mino an'Andriamanitra amin'ny alalanao io ianao le olona nomen'Andriamanitra fahefana hitena amin'ireo manam-pahefana reo hoe ianao dia olona niran'Andriamanitra anaiky ianao daholo le olona manam-pahefana rehetra ireo satria ianao Andriamanitra ao anatinao. Andriamanitra dia lehibe indrindra fa amin'ny zavatra misy Andriamanitra moa dia namorona an'izao sy ianao namorona an'izao rehetra zao anazy zao rehetra zao dia tena ho tsapanao mihitsy avy amin'Andriamanitra zany zavatra rehetra zany raha io olanao io mbola kely io mihoatra ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra anao reo olana izay ho lalovanao rehetra izay mety hoe namanao manana olana fa reny dia kely reny mihoatra ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra izy ireny dia tiako hisarihananao ihany koa amin'ny androany hoe aza mijery ny tenanao hoe mbola badabada mbola tsy mahay mivavaka mbola kely mbola zaza fa tena Andriamanitra aza ny teny tamin'ny Jeremia tamin'izany fotoana izany hoe mandehany ianao aza miteny ianao hoe mbola zaza ianao fa aniraka anao ametraka ny teny eo am-bavanao zany zao araky ny tenin'Andriamanitra dia hoe anao an'izay rehetra nodidiko anao aza miroro saina ianao fa za dia miaraka aminao eny foana tenanao ihany koa amin'izao fotoana izao hoe araka tantara Mosesy izay tena hoe mibadabada tsy mahay miteny aza amin'ny fomba fiteny anazy tena hoe tsy mahay miteny miankana miteny dia niteny Mosesy tamin'izany fotoana izany hoe Jehovah ahoana ny fomba hitenenako ny vahoakanao nefa za mibadabada za tsy mahay miteny dia Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy tamin'izany fotoana izany hoe ianao ianao dia tena hiteny ao amin'ny Farao ianao apetraka eo am-bavanao ny teniko za mihitsy no miteny aminao fa aza matahotra ianao ry Mosesy fa ianao le lehilahy ianao le ray ampinoana indrindra mba ianao zany tena hoe hitarika ny olona mandeha any amin'ny fahafana dia niraisiny Mosesy moa zany teny zany tamin'izany fotoana Andriamanitra mihitsy miresaka amin'ny vatana aminy niraisiny zany dia tena hoe izy no nanavitra ny zanak'Israely tao anatin'ny fahababony fa ianao tiako androany hoe raisy ny tenin'Andriamanitra aza miteny ny tenanao hoe mbola mibadabada aza ohatrany hoe manambany tena misy fotoana ianao manambany tena za ohatra zao ve dia anao an'izao za ve ohatra zao ve dia anao an'izao aza manao an'izany aza miteny an'izany tsoa manomboka androany fa Andriamanitra dia tena hoe mampiasa anao ny teny rehetra izay eo am-bavanao dia avy amin'Andriamanitra daholo dia amin'io izany dia andao ary omentsika toeran'Andriamanitra amin'ity androany ity asa amin'ny fiainantsika mba ahafahantsika handray ny zany anjara voatendry zany ary izy ihany koa mbola hoe ho famonjena zao sy ianao be da be ireo zavatra mifaomaofao amin'izao tontolo izao mifaomaofao amin'izao fiainana izao hoe za ve dia olombonjena olomboavonjy za ve olona efa nanota efa namono olona sanatrian'izany za ve olona efa miverin-dalana za ve olona ratsy olona dala ohatra zany dia mbola mety hoe ho raisin'Andriamanitra mety hoe mbola hipetraka ato amiko ve Andriamanitra dia tsy manary ianao zany Andriamanitra tompon'ny famindram-po izy ka noho izany amin'ity androany ity raiso Andriamanitra aoka izy anjaka malalaka ao anatinao satria Andriamanitra dia tsy mamelanao irery zany mbola tsy tara ianao fa mbola fotoana tsara izao hiverenanao hitodianao amin'Andriamanitra zany miaraka amin'Andriamanitra zany dia tena hoe misy fanambinana ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao zany dia hitantsika ao amin'ny Josoa toko voalohany 15 ao anatin'izany tena hoe
fiadanana ihany koa ao amin'ny jaolina toko fa 7-7 milaza an'izany dia fahasoavana sy famindrapo ao anatin'ny salamo fa toko salamo 7-2 no misy an'izany ao misy ihany koa hoe hinana vokatsoa amin'ny tany ianao dia ao amin'ny bokin'ny Isaia misy an'izany Isaia toko 1:5-20 dia ao moa zany ny teny faminaniana amin'ity volana ity hoe famonjena dia azo famonjena ianao dia fa ela velona dia ao anatin'izany ao amin'ny salamo 1:9-20 dia tsara manompo an'Andriamanitra fa raha izay ianao dia tena hoe tsy mieno zavatra hafa ankoatran'ny Andriamanitra fa sady tsy hitady solution ankoatran'ny miaraka amin'Andriamanitra fa tena hoe ianao men'Andriamanitra anjara voatendry ianao dia tena olona miavaka ianao le olona voavonjy ianao le olona tena tian'Andriamanitra ianao ka amin'ity androany ity hivavaka ho anao mba tena hoe ianao le olona kasihan'ny tompo ianao le olona ngetaeta androany hiaraka amin'ny tompo satria ianao le olona manana anjara voatendry ianao le olona vonjena ianao le olona fantatr'Andriamanitra hoe olona miavaka dia andao raha amin'izao fotoana izao kipio masinao dia hivavaka ho anao raha eo misaotra anao amin'izao fotoana izao nomezanao fotoana tamin'ity androany ity tao anatin'ny zava-paherezana zany dia tena hoe ianao nikasika ny tsirairay avy ianao nanome fanamasinao nafany tsirairay avy ihany koa nandray izany teny izany tompo mivavaka ho an'ny olona izay manatrika an'izao fampaherezana izao misy olona mangetaeta misy olona mety hoe tsy mahay mivavaka tsy mahay miaraka tsy mahay miantsona ianaranao tsy mahay akory izy hoe ohatrany ahoana fomba hiresahany aminao fa amin'ity androany ity tompo sokafo ny fony sokafo ny fanany sokafo ny vavany ahafahany miantsona ianaranao satria izy ireny tompo araka ny teninao dia olona manana anjara voatendry izy ireny mbola tsy arikory ary izy ireny dia efa nomenao ny anjara voatendrin'izy ireny efa olona navanao izy ireny efa olona feno famonjena ny fiainan'izy ireny olona miavaka izy ireny manana fandresena izy ireny eo amin'ny fiainany dia mankasitraka anao sady Jesosy amin'izao fotoana izao satria ianao nikasika an'izy ireny afan'izy ireny tompo mahery afan'izy ireny tompo mbola hoe mitoetra ao anatin'izany fiarahana aminao zany tompo raha olona mbola tsy nandray anao mihitsy izy amin'ity androany ity dia ianao Andriamanitra hanokatra ny fiainany mba tena hoe ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainany manomboka amin'ity androany ity dia misaotra sady Jesosy averina aminao ny dera sy ny aza voninahitra mandrakizay mankasitraka raha eo amen izay ny fotoana ny fampaherezana minao fa kasihan'Andriamanitra ianao minao fa tena hoe tsy very ianao fa Andriamanitra dia miaraka aminao hatrany hatrany Andriamanitra tena tianao Andriamanitra manavaka anao dia minao fa tahian Jesosy manokana ianao minao fa ny tompo dia manokatra lalana ho anao amin'ity androandroany ity ny fonao efa nomenao an'Andriamanitra ary ny fonao koa efa sokafan'Andriamanitra ho azy dia Tahiana Alleluia efa mifarana sady moa ny fotoam-bavaka izay aranao amin'izao fotoana izao dia vavaka isika vavaka amin'ity alina ity mety hoe any ampiasana ianao mety hoe any anaty bus ianao amin'izao fotoana izao mety hoe mbola eny an-dalana mandeha tongotra fa manaraka izao fotoam-bavaka izao dia entinay am-bavaka ianao amin'izao fotoana izao mba tena hoe tompo miaranao dia rehefa vita izay dia hisaotra an'Andriamanitra sahady tamin'ny fiasany teto tamin'ity androany ity satria Andriamanitra dia mahay manao ny zavatra rehetra izy ny fiandohantsika ary mbola izy koa ny hafarantsika dia anazy ny voninahitra anazy ny dera anazy ny laza dia andao ary amaka ny ten'Andriamanitra tranosika alohany mitondran-dravavy na ela zany vavaka izany dia ao amin'ny ohabolana toko 7:420 dia angadantsika raha vavy fehizora maka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy atao ohatra ianao raha mandry eny andry ianao ary omamy ny torimasinao amen tena tsara izany ten'Andriamanitra zany ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy atahotra ianao amin'ny fotoana ianao hoe any an-dalana any dia tsy atahotra ianao raha andry ianao alohan'ny
atory ianao amin'izao fotoan'izao mety hoe mbola tsy zao ianao ny atory fa rehefa avy eo fa ny tenin'Andriamanitra moa dia manambara aminao foana miteny aminao foana hoe andry ianao ary tena hoe fifaliana hiaraka aminao fiadanan'Andriamanitra hiaraka aminao ao anatin'izany torimasinao zany eno izy izy andry ianao ary mamy ny torimasinao ianao zany rehefa matory dia tena feno fiadanan'Andriamanitra tena tsy mahalala an'izay misy fiteny moa hoe tsy mahalala an'izay ambony tany fa ianao dia tena hoe atory andro faizay dia tena Andriamanitra miaro anao dia ianao metsika andravavy zany vavaka izany vavaka ho anao zay ary saotra n'Andriamanitra ny amin'ny fiasany sahady. Makasitraka indrindra rahavavy dia ndaontsika hanandratra ny feontsika avy hatrany. Zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka anao hatrany izay mbola afaka miantso ny anaranao misaotra anao zay Jesosy satria raha namakivaky an'iny andro izay dia teo ianao ary raha hiditra ao anatin'izao andro izao zay dia fantatray fa mbola miaraka aminay hatrany ianao ankehitriny zay Jesosy dia apetraka feno ampelantananao tsy tena hoe ianao no hitondrany ao anatin'ny torimaso mamy Jesosy raha ndia atory zahay ary niza amin'izao fotoan'izao hiditra ao anatin'izany torimaso zany satria ianao efa teny any amin'ny andro farany any na hoe amin'nofo zay dia ianao nampahita fahitanao anay dia tena ho tanteraka aminay zany Jesosy ary tena hoe omenao fiadany zay tsisy rorosainy tsisy hoe tsy tafandrimandry zany zay fa tena hoe atory hoe sur les deux oreilles ho sisy miaraka fomba fitenenina dia tena hoe ianao rery any Jesosy nafahanay manana zany torimaso mamy zany amin'izao fotoan'izao dia ankehitriny koa zay Jesosy mivavaka ho andreo zay rahavavinay ho andreo zay anadanay izay mbola andeha hiasa sy operinasa na mbola eny an-dalana izy mety andeha hiasa na ody dia ianao Jesosy no hiaro anazy ao anatin'izao alina izao tsy hita masony ratsy fanahy izy fa tena hoe rakofanao amin'ny ranao ary izao ny anjelinao hitombo manodidina anazy Jesosy raha ampiasana izy dia ianao nanome hery anazy mba tena hoe tsy horendremana izy fa tena ao anaty productivité tena hoe tsara izy Jesosy ary tena ho avahanao izy na dia hoe miasa lalana mankasitraka fenanao satria avahanao foana manompo anao sy tsy manompo anao dia misaotra anao zay Jesosy Alleluia amen. Iny ary mankasitraka ny rahavavy hatrany tamin'ny vavaka ny ala dia mbola hivavaka isika amin'izao fotoan'izao hoe hisaotra anazy satria osy ny ten'Andriamanitra hoe midira hatrany amin'ny vavahady ny fisaorana dia eo akanjany amin'ny fidirana dia ndao ary mbola londrika ny lohantsika hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Raha eo mankasitraka anao hatrany izay midera ny anaranao ankalaza ny anaranao ny fahatsaranao rehetra tompo dia averinay aminao ary amin'izao fotoan'izao ihany koa dia mankasitraka hatrany ny amin'ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity androan'ity tamin'ny fotoam-bavaka nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao fiafaran'izao dia tena hoe teo tokoa ianao Jesosy teo ny fanamasinao namenao anay teo fanamasinao nanolo-tsaina anay tsirairay avy ka amin'izao fotoan'izao Jesosy dia ok izay tena hisaotranao ngetahitany any anatinay ihany amin'ny fisaorana anao dia averinay hatrany aminao ny voninahitra averinay hatrany aminao ny vera ny avy mandrakizay dia misaotranao zay Jesosy voninahitra dia atolotray anao ampitiavana be amen. Entiko ary fahasoavana sy famindrapony anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatrany Jehova andro lava isika amen. Aminao rery ihany entiko fahasoavana sy famindrapony anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra hatrany Jehova andro lava amen. Zay ary ny fotoanantsika androany fa mankasitraka be da be anao dia mbola manona fiadanana hatrany ary indrindra mba tena hoe fitahian'Andriamanitra fandresena famonjena anaraka anao hatrany dia tahiny tompo.
masukwan tindumbuhi jawao Avyai jamu ni pamunzena Pamunzena ya vyaminau Tidaina ya vyaminau Pandeseku avyaminau Pamunzena ya vyaminau Tidaina ya vyaminau Pandeseku avyaminau Masukwan tindumbuhi jawao Avyai jamu ni pamunzena Masukwan tindumbuhi jawao Avyai jamu ni pamunzena Pamunzena ya vyaminau Fitaina ya vyaminau Pandeseku avyaminau Pamunzena ya vyaminau Fitaina ya vyaminau Pandeseku avyaminau Pamunzena ya vyaminau Fitaina ya vyaminau Pandeseku avyaminau Pamunzena ya vyaminau Fitaina ya vyaminau Pandeseku avyaminau